inty ilay mpanompona andeha feran'andriamanitra ampitondray ny afatra ho an'ny fiangonana amin'izao alahady fahatelo amin'ny volana desambra nanangarantsika no hevitra hoe anomezam-boninahitra ny tompo ny finoana ampitomboy tompo aminareo hoe avana amin'ny fahasofavany mba handraisana zao hafatra izao soratsika ny teknisianna ny fitendrena io hira tsy nahazatra atsika fa sivivimpolo io rehefa hirany io ary iverenatsika io fotoana mamety azy dia iraina ny andiny voalohany sy ny faharoa miaraka io dia ny andiny ny fahatelo sy ny faefatra miaraka dia ny andiny fahadimy miverina any amin'ny andiny voalohany zany io hira io a zany diso a tsy nilaza taminareo zany zava-makadiry amin'ny fiterana n'andriamanitra zany ndao hoe eritreretina verina io a rehefa avy eo a amin'ny toeran'ny hira faha efatra amin'ny telopolo io le hira fanampiny io a dia ny sivy enimpolo no averitsika raikitra raikitra dia izay mitsy ny hiratsika azy a ndeny voalohany sy ny faharoa miaraka andeny fahatelo sy faefatra miaraka ary andeny fahadimy verina amin'ny andeny voalohany amin'izany hira fiderana ny zazamasina soa izany miafatra ho antsika lioka toko voalohany amin'ny valo sasany amin'ny valo sefany kosa valo sasany amin'ny valo sasany zao a dia rehefa tonga ny amin'ny sivilatsaka folo dia mitenena hoe oko zay lioka toko voalohany ny zavatra telo makadiry mila ianarana eo mba tsy ho mamaky feo mamaky fotsiny sika nefa tsy azo akory zay tena vatsiny amin'ny atolokiratsika sifolo am'zato hoe mampianaranay mba ho azonay tsara ho takatrany zay lazay ny teninao donc vakina ny andiny fa enina am'roapolo hoe enina am'roapolo sy ny fafito am'roapolo ary tamin'ny fahenim-bolana dia niran'andriamanitra ny anjely gabriela hoany an-tanàna anankiray any galilia atao hoe nazareta hoany amin'ny virjiny anankiray zay voafofo vadiny lehilahy atao hoe josefa avy tamin'ny taranak'i davida ary naran'ny virjiny dia maria aiza zany maria mipetraka any nazareta dia atao sika ho any amin'ny lioka matio azafady toko faharoa matio toko faharoa ny andiny faharoa am'roapolo sy ny fahatelo am'roapolo misy zavatra mila ianaratsika eo matio zany vakina fa tsy hoe kilalao teny akory zany ataotsika zany matio toko faharoa 22-23 ndao vakina zany ny 19 mba mazava io resaka io ary rehefa maty Herôda iny nisan'izay nitompony seho tamin'ny Josefa tany Egypte tamin'ny nofy ka nanao hoe mifoaza ianao ka eto ny zazakely sy ny reniny dia mankanesa any amin'ny tany Israely fa efa maty ilay tady nyainy ny zazakely dia mifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny dia tonga tany amin'ny tany Israely fa rehefa reny fa Arkelosy no nanjaka no tany Jodia nandimby any Herôda ray dia natahotra ankany izy ary rehefa mitoron'andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy dia lasa nakany amin'ny tany Galilia ary no tonga tany izy dia nono natao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta mba hatateraka zay namolazaina ny mpaminany hoe atao hoe Nazarena izy javatitsika ao takatra dia zao i Maria zany ifamponina mitsy taiza any Nazareta nakanesany anjely eto amin'iko toko voalohany ito hoe nakanesany anjely tany Nazareta ho any amin'ny virjiny anankiray atao hoe Maria fa i Josefa dia mponina taiza any Betlehema amin'ny mataranaky Davida azy fa rehefa miverina avy tany Egypta i Josefa mitondra ny zazakely sy ny reniny nandositra tany Egypta ho any amin'ny tany Israely saika hiverina tao Betlehema izy tanàna Davida
fa natahotra ny Herôda ny arkeolosy zanak'i Herôda izy sao mbola maniny ataony Herôda rainy ihany hoe amono zazakely dia nakaiza izy tena nakany Nazareth et Joseph rejoint le village de sa fiancée. Any tanànan'i Maria zany izy lasa nonina vokatry ny taony sao dia mbola mivoniny olona zazakely. Zao ny fianarana amin'izany aza dia sarotiny be amin'ny tanàna miavinao io indrindra fa lehilahy zay lehilahy vehivavy manaraka lehilahy dia vo misy zavatra manahirankeny amin'izany dia efa sahirana ianaro fa kristianina ianao. Folo mbola tany amin'ny Genesisy ny vehivavy no nanota voalohany dia iny dia namatotra fiarahamonina jiosy nandritra ny fotoana lava be vehivavy zany tsisy tokotany tamin'ny firenena jiosy. Fa rehefa tonga Jesosy tonga ny famonjeny tompo tamin'ny alalany Maria dia lasa nahazo toerana amin'izay vehivavy aty amin'ny testamenta voalohany vo ahita zany hoe mpaminany vavy. Naren'Andriamanitra ny tantaran'izao tontolo zao ka tsy hoe tsinitsinina intsony ny vehivavy fa manatoerana ny fiarahamonina dia aza matahotra anao raha mose anaraka ny vadinao any an-tanàna ny vadinao vavy. Ahitsy io fanao fiarahamonina io hoe ny vehivavy tsy maintsy manaraka ny lahy fô fa mba manaraka koa ny vavy fa manaraka ny maritsika zao. Tsy nakany tanànan'i Joseph izay misy mpamono zazakely fa nakany Nazareta tanànan'i Maria hiafenana amin'izany mpamono olona zany. Tsy ampoizinao zany fampianarana zany eo dia tantara vaitsinao isanandro. Zay zava-dehibe anankiray fanitsiana fiarahamonina raha kristianina koa ianao dia aza ny mifanenjana be amin'izany fomba fiarahamonina mangetsa zany hoe tsy maintsy manarana okzay. Fa zavatra faharoa lehibe ihany koa eto dia ny fiarahaban'ny anjely amin'ny Maria ary malaza be eo raha iny tsy voalaza eto dia vovaky amin'ity texte tia dia nandalo tanàna malaza sa nandalo zava-malaza tsy voajery akory nakany amin'ny arkeolojia tahaka nakany amin'ny trano fiteny firaketa nefa tsy nijery zay tena malaza be tao. Inona ny teny anjely tamin'ny Maria? Manahaba ilay mahasoavina ny tompony mombanao. Mba nety ery nandikan'ny baiboly voahitsy ilay hoe inona ny hevitry zany Maria tao am-pony dia navelony anjely taminy dia no azavainy fanondroany aza matahotra ianao Maria fa efa nahita fahasoavana ny teniny anjely tsy natao voalohany dia arabaina lay no asoavana dia aza matahotra ianao fa nahita fahasoavana. Tena mety tsara zany dikateny zany hoeny mpianatra fa takarina tsy makina fotsiny dia koana zany zao matsiarika fa nefa izy hoe azo sotoanina no amaky sy hianatra ny soratra masina. Rehefa mamaky fantatra fotsiny zay voasoratra fa rehefa mianatra takarina ny hevitra zay voasoratra. Voasoratra zany hoe arabaina ray voasoavana. Fandeferan'Andriamanitra ny Maria, fandeferan'Andriamanitra amin'ny vehivavy, fandeferan'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Azavaina kely io efa kely io fandeferan'Andriamanitra amin'ny Maria direct io arabaina no asoavana. Fandeferan'Andriamanitra amin'ny vehivavy ho an'ny vehivavy rehetra fa fandeferan'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Nao any amin'ny jaona toko faharoa efa salamy daly jaona toko faharoa rehefa tonga latsaka folo dia trena reo jaona toko faharoa
vakina ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Inona moa zavatra mitrano mijanao toko faharoa io? Jesosy tany amin'ny fampakaram-bady. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady taokana any Galilea. Vakina zany dia mahazatra fotsiny. Raha andro voalohany ny alahady amintsika, dina zany andro fahatelo. Talata io mariage io raha alahady ny andro voalohany, dia ny andro fahatelo zany latsinainy talata. Mahazo manao mariage talata zany fa tsy hoe tsy maintsy sabotsy tsy ny andro zava-dehibe amintsika. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kanany Galilea. Ataony reny Jesosy izy io Maria. Ary Jesosy ny mpianany kio dia nalainy fampakaram-bady. Vakina ihany zany tsy hoe nasaina, vakina tsara ny texte. Jesosy ny mpianako io dia nalainy ohatriny natao iny faussé, ohatriny atao sasany atao paster mba hoany ambany azy maia faussé. Nalaina nakao koa Jesosy ny mpianany. Tsy tena fanao tompo zany io fa mba nalainy izy le tompo. Ary rehefa lany ny divay dia hoino reny Jesosy taminy tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy raha vehivavy mofanena akory zasy ianao tsy mbola tonga ny fotoa fa hoino reniny tamin'ny mpanoa ataovy izay asainy ataonareo. Inona moa tianareo hotakarina eo fa azo vakina manontolo tantara fantatrareo loatra raha teo io. Maria zany eto personnalisé, manao hita maso ny fiangonana. Rehefa misy zavatra mitrano ao amin'ny tokantrano ao dia tsy makany amin'ny tribunal fa makany amin'ny fiangonana. Samy fanao kristianina. Ka raha miteny amin'ny Maria Jesosy dia toy miteny amin'ny fiangonana. Ka raha noarabainy an'izay zany Maria hoe arabainy arao lay noasoavy. Tena niaravany Maria nandeferan'Andriamanitra Maria avy any zazavavy avy any manovotrany, avy any Nazareta, tanàna mavotra kely io. Ary tsy misy inona kory any Nazareta any. Hoy ny olona tamin'ny fotoana mandrenareo tamin'ny soratra masina mba misy inona koa avy any Nazareta. Fa nisy any Maria tany zazavavy tam'ranivohitra kely nandeferan'Andriamanitra, nandran'Andriamanitra fo. Dia nosy nitona zanany ao ampio. Fahasoavana zany aravaina lay fahasoavana. Fa anarenana ho azy tantara ievany nanao no namaiky ny fotoana ratsy nilay ratsy fa izany dia lavo zao tontolo zao. Fa Maria kosa ny fidin'Andriamanitra mahavehivavy samy vehivavy Eva sy Maria narenan'Andriamanitra zany tantara zany dia tonga hitondra ny famonjena ho an'izao tontolo zao ny zanaky ny vehivavy. Tafarina zany tantarany vehivavy, nifalidy vehivavin'Andriamanitra izy zany amin'izany fitiavan'Andriamanitra nareo. Mpazotehaka ny vehivavy dia latsy mpazotehaka. Dia raha misy vehivavy any samaty ataony olona tsinotsinona amin'izany mahazanak'Andriamanitra azy zany dia ampatsirivo azy io. Andriamanitra efa naneo fahasoavana tamin'ny vehivavy. Andriamanitra efa nandefitra tamin'ny vehivavy. Aoka tsisy anitsakitsaka vehivavy. Fanteniny fiangonana misika tsaona toko fa asoavan'Andriamanitra izy. Efesiana toko faharoa andiny fahavalo. Efesiana toko faharoa andiny fahavalo. Aravaina lay no asoavana Maria ny vehivavy ny fiangonana. Efesiana toko faharoa andiny fahavalo. Fa fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana. Ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fanao izy reny fa asany isika voafolo natao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo
mba andehanantsika eo aminy fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Aoka tsisy rehareha hoe zaho navita an'izao, zaho dia tahaka an'izao, zaho dia tahaka an'itsy, fa ianao dia tsinotsinona mihitsy fa namorana fo aravaina ray masoavina rehefa ianabo tahaka zany zany dia tafavenao an-tsainao zany faneferan'Andriamanitra zany. Arabain'olona tahaka zany ianao a dia tafavenao an-tsainao zany zany antsoantso ny anjely zany namoran'Andriamanitra fo taminao dia hoainao misy aloka ao n'izany famoraoton'Andriamanitra aminao zany ka tsisy sanatria nilika anao hiala amin'Andriamanitra mba hifikiranao lay niantson'Andriamanitra anao. Fately farany ngeza dia ngeza amin'izao torotetsika zao ihany keo momba ny Jesosy. Raha io koa tsy voalaza nandalo ty texte isika dia firmaina zay lazaina rehetra. I Jesosy dimy fahatelopolo raiky amin'ny telopolo indro itejazainao ka hiteraka sasalahy ary anarany dia atao hoe Jesosy izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avodrindry ary Jehovah-Andriamanitra miasa sisa fiandrianan'ny Davida ray ary amin'ny faka mitananaky Jehovah mandrakizay izy ary ny fanjakany tsy anapahatapela. Ina tsaronao am'izany teny zany, ina tsaronao am'izany teny zany. Isaia toko fahasivy ndray fadimy sy ny fahaenina. Isaia toko fahasivy ndray fadimy sy ny fahaenina. Dia rehefa manao kajikajy na fotoana ianao zany Isaia miteny zany anoany amin'ny fitonjato taona any aloha zao itenenan'iko zao 700 taona any aloha. Hoy Isaia fa zaza miteraka ao antsika, zazalahy nomenantsika ary ny fanapahana deo antsory ary ny anarany atao hoe Mahagay, mpamolo-tsaina, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay, andriany fiadanana. Miandro ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy anapahatapelana eo amin'ny seza fiandrianana Davida sy ny fanjakany mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy nietsiny hatramin'izao ao mandrakizay. Vakikely tapany farany ny fahasarom-piavana Jehova mampateraka izany. Ilay ahareta ny fanjakany Kristy amin'izao tontolo zao hatramin'ny farany. Tsy avy amin'ny tompony irery zany tsy amin'ny Jesosy izy tena amaha-olombelona azy fa lay fahasarom-piavan'i Jehova io lay iankinantsika, io lay anteneratsika ny fahasarom-piavan'i Jehova amintsika. Vao izy hikasikasika anao dia hiaro anao Andriamanitra, sarom-piaro aminao izy. Ohatry zany olona sarom-piaro amin'ny vadiny hoe vomafy sy tsy sarom-piaro amin'ny vadiny. Mba vadinao ihany io tsy mahasarom-piaro anao kory, sofomely anala dia mitsika enao. Raha tianao io mahasarom-piaro anao io. Mianatra mpitoriteny profity fotsiny ianao dia mifaina amin'ny folo fito ambin'ny folo hoe miloatra dia mihoatra dia ratsy avokoa. Tout ce qui est texte église. Mila sarom-piaro anao tahaka ny ataon'i Jehova, sarom-piaro aminao Andriamanitra. Ty le fiteniko io ary averiko amin'ny fiangonana mba tena tonga anao tafatoetra tsara amin'izany fitiavan'Andriamanitra anao zany. Inona nga ianao eo amin'Andriamanitra? Ianao inona ianao eo anatrehan'Andriamanitra? Tsy zany le voabolana na verimberimiketo zany voasazy zany olona tsy fatsianao zany moa. Ianao dia anaka ny masony Jehova, mahasarom-piaro azy ianao. Ny fahasarom-piaron'i Jehova matateraka zao hoe izy dia lehibe ary ny fanjakany aritra mandrakizay. Miankinaminy ianao, mianteraminy ianao, matoky azy ianao, fahasarom-piaro aminao izy. Tsy avela ny kasikasika anao eo fa anaka ny masony Jehova ianao.
tiainao ny amin'ny voninahitra ny tompo amin'ny finoanao azy. Amin'ny voninahitra ny tompo ny finoana latsaka folo zao. Amen.